Ny malagasy sy ny fiaviany sy ny fombany ary indrindra fa ny maha-malagasy azy dia tsotra be ny amin'ny valiny. Ny malagasy dia teratany malagasy aloha voalohany indrindra. Ary ny malagasy dia manana ny atao hoe razana ny andohana, tsara ho fantatry ny be sy ny maro fa ny anarana tany am-pianarana manko dia hoe raha samy mba nianatra malagasy ihany tsika dia hoe ny malagasy dia taranaka vazimby marina zany tsy manday izany ny tenako fa zao. Ny malagasy dia avy amin'ny Andriamanitra Andriananahary zay nahary zay nampisy ity tany ity fa kosa tsy avany amin'izany atao hoe Hebreo zany lavitra zato isan-jato zany tsy manaiky izany mihitsy ara zany no antarinao madame Mialy hoe ny gasy ve taranaka Hebreo sa tena gasy maleo tena izy. Ny gasy dia maleo tena tompoko ary ny gasy dia magasy azy zay dia taranaka avy amin'Andriamanitra Andriananahary tsy avy amin'ny Adama sy Eva fa avy amin'Andriamanitra Andriananahary zay nipeta tamin'ireo foko vazimba ireo izay no nahatonga ny vazimba manana hery zay tsy takatry ny herin'ny zanak'olombelona zay tsy niavin'ny olona moa izy ireny satria zava-manakasina ataoko hoe olona manakasina tamin'izany fotoana angamba raha fon'ny atialy Madagasikara ka avao ny fototra zay ny andohan'ny malagasy rehetra tsy hanavahana iray manontolo tompoko dia avao amin'io ataoko hoe vazimba raha izay ny azo ilazana azy io. Avao amin'ny vazimba izy niampita dia nanomboka ninivoatra ny zanak'olombelona ka nanomboka tsy natao hoe nionona sy ny aina tamin'ny atiala itsony dia nanomboka ninivoatra nandeha ny andro nandeha ny taona dia amin'izao vanim-potoana sy rivotra zay iainantsika 5 tsika izao dia izao ny zavatra hitatsika isika inga dia samy mahafantatra hoe avaizany ny andohantsika. Misy ny avany atsimo, misy ny avany avaratra, misy ny avany andrefana, misy ny avany atsinanana fa mba manontany tena ihany ny tenako raha maheno hoe ny malagasy tompoko dia taranaka Hebreo ve? Tsy haiko fa isika malagasy rehetra ngamba mety samy amaly an'izay manaiky izany ve isika vahoaka malagasy moniny eto amin'ity Madagasikara ity zany na ny atsimo na ny andrefana na ny atsinanana na eto anivotany dia tena hoe Hebreo marina ve ny andohantsika? Tsy tompoko. Tsy Hebreo zany maninona isika ny samy manana ny lokony, maninona isika samy manana ny fomba fitenitsika fa sao dia mba diso ihany la zany hoe Hebreo dia ny malagasy dia taranaka Hebreo zany fa sao dia mba ry zareo ny tokony taranaka sika fa tsy sika ny taranana. Ny tantara tsy misy fototra dia zava-poana ary ny olona tsy manana fototra dia olon'olom-poana ozy ny malagasy. Ny tiana ho resahana avy hatrany dia hoe raha olazaintsika fa avy eto Madagasikara ny malagasy na ny malagasy dia malagasy ozy izy teo marina zany fa avy aiza le fototra. Ny resaka razana ianao teo hoe ny gasy dia nanana firazanana gasy zay resaka razana zay indrindra no entiko hitondranana fanokafana vetivety. Misy fomba fitentsika malagasy malaza zay hoe mitany razana zany hoe ho an'ny olona zay manana ny fomba mampanao mivavaka mangatapitahina amin'ny razana. Io teny io dia nodosona na ratsorona dia hoe na olana mihitsy taty aoriana any ka lasa nivila ny fomba mampanao malagasy zay tsy hita zay naratsy azy hatrany am-boalohany satria ny teny hoe mitany razana dia tsy mba midika mihitsy hoe mita manome fitahiana vola aman-karena ny razana fa ny dikany na ny fipetraka izay teny izay hatrany am-boaloha dia hoe mihita na ratsorona avy hatrany dia hoe miampita ny razana. Raha misy razana malagasy zany teto Madagasikara raha raisina avy hatrany zay resaka izay dia zao razana ny ampita izy ireo. Avy aiza ireo razantsika malagasy ary zay no isaorako anao madame Mialy nanome an'ity lohahevitra ity hoe avy aiza ny malagasy satria dia manana porofo tokoa izahay amaliana hoentina anazavana ny fipetraka izany zavatra izany. Entiko anokafana ny saintsika voalohany indrindra angambany. Misy sehatra maromaro zany ahafahanay manaporofo ny fisina taranaka Hebreo eto Madagasikara. Amin'ny mampitondra fivavahana ny tena aloha dia tsy afenina fa misy foana ny fanaporofona ara-baiboly zay tsy maintsy hoentinay. Ankoatra ny baiboly anefa dia misy ihany koa ny fanaporofona ara-tantara, misy ny fanaporofona ara-kolotsaina, ara-literatiora, ara-pombam-pitenenana sy ny sisa zay anaporofona zany rehetra izany hoe misy taranaka Hebreo eto Madagasikara eto. Ny resaka mombana hoe Andriamanitra ny namana dasolo teo dia tiana avy hatrany no milaza fa ny teny hoe Andriamanitra ne namana dasolo dia avy amina teny Hebreo hoe Adrian Manito. Zao no izy namana fanomezantsoa. Ozy izy ianao hoe taranaka malagasy dia niampita. Azoko tsara le tianao hatongavana hoe niampita nan Desambre very zareo Hebreo tonga teto. Zay le niampita.
de tonga teto inona no nataony teto ary movy nanjanaka samy tondra ny kolotsainy sanaka tony ny razana zay nisy teto sy ny vahoaka zay monina teto fony tamin'izany andro zany teto de efa nisy vahoaka ny onona tamin'izany fotoana tsara ho fantatritsika mpijery sy ianao namana iraka famezatro fa zara mba te anontany anao moa hoe iza naniraka ao ka zanak'iza ka hoaizaka tonga ty ka aninona so de anotafady ty taninay ty la fa azafady fa sary-piaro zay noho ny amin'ny asin'ny taninay raha mitova fomba sy finoana isika de ndeny fomba mety ho samy manany azy fa ny finoana tsy iraisana dasolo de tsy kristianina gasy zato isan-jato ka laviko marindrano ny maha kristianina tompoko fa ny asin'ny tany ijorono no asandratrony de io no mibitsika avy amin'ny razana ny andohany zay namoaka ny teny avy ao anatin'ny tany zay teny avy amin'ny rivotra sy ny teny avy any anjoro firarian-drazany ny alamady zay teny alamady raha momba lalazainareo hoe teny hebreo eny nidikany hoe alamo amin'ny zareo anina Andriamanitra fa izao tsy bahana loatra any amin'izay tsika fa tsy zay le loha hevitritsika fa ny volana gasy de miainga avy amin'ny alamady ary any koa mefary eo amin'ny alohotsy izy ireo ka reo le miampita ka ao le misy afatra sy anatra zay niraisy ny razana teo aloha zay nananarany ny taranaka faramandimby fa nanana didy izy ireo ary nanana ndraikitra izy ireo raha manontany ka zamba ty anontany anao ihany namana iraka famezatso hoe anananao tetiarana ve zany hoe ny malagasy dia taranaka hebreo zany fa sao de mba teny entina andrebrebena vahoaka sy entina andrebrebena ny reto fijery atsika any tokantrano sy ny sainy vahoaka ka tonga indray nareo de anjanaka fa taranaka hebreo ny malagasy raha nanjanaka ny missionnaire tamin'izany fotoana de sanatry mivava ve nareo tonga indray ty de anjanaka de mody alainareo hoe izay izay hebreo de taranaka malagasy de manaja ny fomba ny gasy izay sao de mba diso la ovina izy io niteraka de ovina ny tonga teto zay indrindra moa zany no antondian'ny pasteur iraka eto anazava misy kokoa an'izay eny ary misaotra ny namana dasolo tamin'izay fanazavana izay tapaka teo amin'le hoe Andriamanitra moa ny teniko madame Mialy somary verenako kely zay resaka zay hoy hoe ny teny hoe Andriamanitra dia teny hebreo madidio Adrian Manito fa ny gasy zany tsy manana ny mahandriamanitra zay tena ao anatiny miaina ao anatiny aminao fa ny an'ny hebreo ny aminao zany no manana an'izay Andriamanitra zay fa ny gasy bandy akamabeany gasy zany Andriamanitra zany raha tianao fantatra zay nga many azo kilazana azy teny zatovy zay fa ozy izy hoe bandy akamabe atsika malagasy sy anay malagasy zany Andriamanitra zany eo akavananay sy ao atapon-doha ary amin'ny soroka iaviavanana izy izay mahatonga anay tsy azo tenana soroka satria misy fanampy ny olombelona tsirairay avy le fanampy bitsika avy ao anaty zay tsy fantatra moa hoe avaizy izy namorona azy raha tsy ianao tompony ihany fa kosa mianatra sy manome fahalalana zay sahala amin'ny ny anao zao ninonao de ny atao hoe Andriamanitra ny hebreo ataoko angamba namana iraka famezatso fa averiko ihany le teny ary averiko ny romana hoe sao de sanatria tompoko tonga indray nareo ka anjanaka ny malagasy ka hoe taranaka hebreo ny teo aloha rehefa tsy fidy no nataony nanjanaka atsika de mbola ty indray nareo tonga anjana-tsaina hoe itsika malagasy dia taranaka hebreo